ao anatin'ny fampivoarana ny tontolon'ny fiompiana dia ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fohy be mpitondran'ny sampandra veterinera na DSV lahara-pahamehana ny fijerena sy ny fanaraha-maso ny aretina mpahazony biby mba andraisana fepetra aingana sy ifehezana izany ara-potoana. Singa iray miantoka ny fanjarian-tsakafo ny fahasalaman'ny biby ary miantoka ihany koa ny fahasalaman'ny olombelona ka tokony hamafisina sy ampitomboana ny aizatra sy ny aitaon'ireo veterinera. Nisy araka izany ny atrikasa fampiofanana momba ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby sy ny aretina mpahazo azy ireny izay natao tao farafangana ny 13, 14, 15 ary ny 16 Desambra 2024. Mivondrona n'ireo veterinera miisa 350 avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Vitovinany, Amorimani, Atsinanana, Analanjorofo, Alaotra Mangoro ary Matsiatra Ambony. Izany dia anarahana fampitaovana tablette ho fandraisan'izy ireo ny angom-baovao rehetra mahakasika an'izay trangana aretina izay ahafahany manao tatitra aingana. Ombienimbeny efa retsika amin'ny aina manjery amin'ny Facebook isan-karazany trangana aretina izay mitranga amin'ny maneran'ny Madagasikara reny. Nefa ireny dia hitantsika fa miparitaka ary miteraka fikorotanana na ny mpiompy zany na ny mpihinana findrindra firopsehatra ao anatin'izany. Zany rehetra zany dia mila fehezina satria na ny dida mandalana mameny ny aretina fitenenana fisiny aretina dia efa voafaritra dida mandalana. Izao fiofanana zay atao zao ahafahana manambara aloha voalohany anatevina ny traikefan'ireo veterinera tsirairay mba ahafahany hiteny ny zava-misy tena marina. Hanampy anazy amin'ny fametrana ny diagnostika iorienté zany diagnostika zany. Rehefa mipetraka ny hayahina amin'ny aretina anankiray misy koa ireo pitsopitso ny tokony atao. Ny ataon'le veterinera tsirairay amin'ny ny fanambarana na amin'ny fanaovana ny fanadihadiana ho lalindalina kokoa. Roso amin'ny fomba fitenenana tsotra ny asa atao amin'ny fampifehezana ny arety biby eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny firenena mikambana ao anatin'ny COI Madagasikara ka zava-dehibe ny fifanankalozam-baovao manaraka teknôlôjia ahazahoana ihany koa fangaraharaana eo anivon'ny COI sy ny SADC. Marina fa firenena mbola mitazona ny sata amin'ny tsy fisian'ny aretina fièvre afteuse sy petit ruminant Madagasikara manamafy ny fahafahana amin'ny fifanankalozana ara-barotra izany. Raha amin'ny ankapobeny raha ny eo amin'ny biby fiompy omby nolazaina zany dia misy ireo charbon karazana anankiroa, misy charbon bactérien, charbon symptomatique. Nanantsika zany eto Madagasikara voatsela teo nisy ny fièvre de la vallée du Rift. Zay ananantsika koa zany eto Madagasikara misy moa ireo parasity isan-karazany izay efa ataontsika hoe mahazatra amin'izay aretina amin'ny omby izay. Toy izany koa ny biby fiompy sasany raha ny osy aman'ondry dia eo koa ny fièvre de la vallée du Rift kanefa manana ny ataontsika hoe spécificité angamba izy amin'izay aretina izay dia misy le atao hoe breton izay aretina eto Madagasikara. Toy izay koa ny parasity. Ho an'ny akoho-mamborona moa dia eo le ataontsika hoe peste na le ataontsika hoe peste akoho ary eo koa ny choléra aviaire nanantsika koa zany eto Madagasikara. Raha tsy hitanisa amin'ireo fotsiny saingy kosa ny amin'ny aretina izay ataontsika hoe tsy ananantsika eto Madagasikara ary manana tombony lehibe tsika amin'izany noho ny tsy fananantsika an'izany eo amin'ny fifaneraserana ara-barotra dia ireo fièvre afteuse izay isan'ny manimba ny ataontsika hoe cheptel zany ary sakana ho an'ny fifanankalozana ara-barotra tsy ananantsika zany eto Madagasikara ary voaritsika ao anatin'izany. Eo koa ny peste de petit ruminant izay tsy ananantsika koa zany. Tiako singanina amin'izay fa ireo aretina ireo dia nahazontsika ny atao hoe statut indemne officiel avy any amin'ny Organisation mondiale de la santé animale. Zava-dehibe loatra zany satria manampy antsika be ao amin'ny fifanankalozana araka ny teniko teo. Mpiara-miombonantoka tamin'ny fanatanterahana ity atrikasa andiany fahatelo taorian'ny Antsirabe sy Ampefity ny COI tamin'ny alalan'ny réseau CECA ho an'ny ELF, ny AFD, ny Union Européenne tamin'ny alalan'ny tetikasa rindra. Nandritry ny fidinana ifotony nataon'ny minisitra lefitra misahana ny fiompiana dia nisy ihany koa ny fifampizarana sy fifanankalozan-kevitra nataony teo amin'ireo mpiasa eo anivon'ny DRAE amin'ny fanatsarana ny fanatanterahana ny asa amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Nanafatra izy fa mila amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpiara-miombonantoka sy ireo tetikasa any fotony.